fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofiny mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Galatiana 5:1-20. Mampianatra antsika ny Baiboly fa tsy tompony tena antsika intsony isika satria efa nofidiny Jesosy Kristy tamin'ny rany sarobidy. Noho izany dia antsona isika anio mba hiaina amin'ny fiainana masina, tsy ho an'ny sitrapontsika intsony fa ho an'ilay nanolotra ny ainy amonjena antsika. Ny hoe manombo ny nofo dia tsy midika hoe mampijaly ny vatany fa mandà ireo faniriana sy fironana mitarika amin'ny fahotana ny rahalasan'am-bavy-malala. Mila lavina ny eritreritra ratsy, ny filany nofo ary ny fahazarana izay tsy ankasitran'Andriamanitra. Rehefa tsaroantsika fa efa voavidin'ny rany Jesosy Kristy isika dia tokony hitandrina ny vatana sy ny saintsika ho madio sy masina satria tempolon'Andriamanitra isika. Tsy vitan'ny herintsika samirery izany ady izany. I Jesosy no manome hery andresena ny fahotana ho an'izay matoky sy mifikitra aminy. Rehefa ny fitiavan'Andriamanitra no manjaka ao am-pontsika dia mihena ny herin'ny filany nofo rahalasan'am-bavy-malala ary afaka manaraka ampatokiana ny lalana nasehon'i Jesosy Kristy isika. Ao amin'i Jesosy Kristy no ahitana ny fandresena sy ny fifaliana maro. Eto am-pamaranana dia izao hoe ny fiainana kristianina dia tsy antso hialana amin'ny fanjakan'ny nofo sy hiaina eo ambanin'ny fitarihan'i Jesosy Kristy. Efa novidiny tamin'ny vidiny tsy manam-paharoa izao sy ianao ka mendrika azy ny fiainantsika manontolo. Ry namako, anio dia aoka isika hanolotra an Jesosy Kristy ny fiainantsika manontolo. Avelao izy hanjaka ao anatintsika, avelao izy hanadio ny eritreritsika sy hanova ny fonao. Isan'andro dia mifidiana ny handany fahotana ary anaraka an Kristy amin'ny finoana. Rehefa mifikitra aminy isika dia omeny hery manombo ny nofo sy hiaina ny fiainana masina mba ho voninahitr'Andriamanitra. Hitanao fomba manokana neny Tompo ary izany teny izany dia ampahery anao, hiainanao ka hamonjy anao sy ny ankonanao. Andeha hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, rainay be fitiavana, be famindram-po, ray ny antso anay hoe zanakao izahay. Ray io, misaotra nanomezanao an Jesosy Kristy ho fanavotana anay tsiraray avy. Engany, izahay tsiraray avy, hifeny sainay, hifeny fombafomba rehetra izay ataonay ka izay fombafomba ankasitranao no ataonay, izay eritreritra hampanakaiky anay aminao no hoeritreretinay sy ho ataonay, satria izany no hitarika anay ho amin'ny fiadanam-po sy ny fiadan-tsaina. Andriamanitra momba anay ary ny teninao izay voarayany dia ho tosony tanteraka aminay sy ny ankonanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanoana sy angatana ny vavaka. Amen.